Epistily nosoratan'ny apôstôly Paoly ho an'ny Romanina, toko 1. Avy amiko, Paoly, mpanompon'i Kristy Jesosy, ity taratasy ity, dia izao nantsoin'Andriamanitra ho apôstôly ary natokana mba hampafantatra ny vaovao mahafaly avy aminy. Ao amin'ny soratra masina no efa nampanantenain'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny mpaminany io vaovao mahafaly io, dia ny amin'ny zanany i Jesosy Kristy tompontsika. Araka ny maha-olombelona dia avy amin'ny taranaka Davida mpanjaka i Jesosy. Araka ny fanahy masina kosa dia naharihary tamin'ny kery fa zanak'Andriamanitra fony izy tafatsangana velona avy tany amin'ny maty. Tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy no nadraisanay tombotsoa maha-apôstôly ho voninahitry Kristy mba hitarihanay ny firendreny rehetra ino sy anaiky azy, ary ianareo voahantson'Andriamanitra mba atokana ho an'i Kristy dia isan'ireny olona notarihina ireny koa. Mamangy anareo aty Roma aho dia ianareo rehetra malala an'Andriamanitra sy nantsony ho vahoakany. Aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Voalohany indrindra dia velom-pisaorana an'ilay Andriamanitra aho amin'ny alalan'i Jesosy Kristy noho ny aminareo rehetra. Satria relaza eran-tany ny finoanareo. Vavolombeloko Andriamanitra dia ilay tompoko amin'ny foko tokoa amin'ny fanambarana ny vaovao mahafaly momba ny zanany. Eny, vavolombeloko Andriamanitra, fa mahatsiaro anareo lalandava aho rehefa mivavaka sady mitalao tsy ankijanona mba ho sitrak'Andriamanitra ny hamelay ho toto soamantsara aty aminareo. Iriko dia iriko tokoa ny ahita tavanareo, ahazoko mampita aminareo fanomezam-pahasoavana avy amin'ny fanahy masina mba hankaheranareo, na ho mba hiarahantsika hifampirisika eo anivonareo amin'ny finoana iombonantsika. Tiako ho fantatrareo ry havana fa matetika aho no manam-pikasana hankaty aminareo saingy azo mitsampona ihany hatramin'izao. Tia azo voka-tsoa eto aminareo koa manko aho, toy ny tany amin'ny firenena sasany. Saingy ananako adido avokoa na ny Grika, na ny firenen-kafa, na ny manam-pahaizana, na ny tsy nahita fianarana. Hany ka maika ery aho hanambara ny vaovao mahafaly aminareo aty Roma koa. Fa tsy menatra ny vaovao mahafaly aho, satria io no herin'Andriamanitra ho famonjena izy rehetra amin'iny. Dia ny Jiosy aloha vao ny hafa firenena. Eny, asehon'ny vaovao mahafaly fa ny aneken'Andriamanitra ny olona ho marina dia ny finoana hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany, araka ny voalazan'ny soratra masina hoe ny olo-marina noho ny finoana dia ho velona. Efa nehoan'Andriamanitra ny fahatezerana avy any an-danitra ny olona, satria tsy manaja an'Andriamanitra ary manao ny tsirariny amin'ny namany. Ka noho ny asa ratsy ny olona dia voasarona ilay Andriamanitra tena izy. Fa miharihary amin'ny olona ny tokony ho fantany momba an'Andriamanitra taminy. Eny, tsy hita maso Andriamanitra, nefa hatramin'ny naharihany an'izao rehetra izao dia eo ny asany mampafantatra azy, mampibaribary fa mahery hatr'izay izy ary Andriamanitra tokoa. Hany ka tsy hafatsiny eo anatrehan'Andriamanitra ny olona. Nahalala an'Andriamanitra tokoa izy ireo, saingy tsy nanolotra ny voninahitra sy saotra tandrify azy, fa zavatra diso no nanjary
no saintsaininy, ary tonga maizina ny fony donto. Nilaza ho endry ny olona nefa tonga dala. Ilay Andriamanitra be voninahitra sy tsy mety levina no soloany sarin-javatra mety levina, dia sary mampiseho olona, vorona, biby mandeha tongotra efatra na biby mikisaka. Izany no nanoloran'Andriamanitra ny olona ho andevoziny filan'ny fony ka andotony tena amin'ny tsy fanao mahavoafady. Ny lainga no nasolony an'ilay Andriamanitra tena izy. Zavaboary no hoajainy sy notompony ho solon'ny mpahary izay ankalazaina mandrakizay. Amen. Izany no nanoloran'Andriamanitra ny olona ho andevoziny filan-dratsy mahavoafady. Ka ny vehivavy ao aminy dia manova ny fanao amin'ny vadiny ary zavatra mifanohitra amin'izany no ataony. Toy izany koa ny lehilahy ao aminy dia mandao ny fanao amin'ny vadiny ary manjary maimay mifampila samy lehilahy sady manala baraka tena, hany ka mandray ny sazy mendrika ny adalàna. Nataon'ny olona ho tsinotsinona ny mahalala an'Andriamanitra, ka izany no nanoloran'Andriamanitra azy ho entin'ny sainy mibirioka mba ho vatarika hanao ny tsy tokony atao, ka dia tonga feno izao tsirariny, haratsiana, fitiavan-karena sy halozana isan-karazany izao. Tonga mpialina, mpamon'olona, mpiantsiady, mpamitaka, mpanao otrim-po, mpanelitsao, tonga mpanaratsy olona, mpankahala an'Andriamanitra. Etikambo dia toerana, mpirehare, mpiavinavina, mpamoron-dratsy, tsy manaiky ray aman-dreny, tsy manam-pahalalana, tsy azo itokiana, tsy mifantitra ovana, tsy mahay miantra. Mendrika ho faty ny olona manao ny asa toy ireny. Dintim-pitsarana navoaka an'Andriamanitra izany, ary fantatra izy ireo tsara, nefa izy ireo dia mbola manao ihany, ary izay manao koa ankasitrahiny.